misaotranao Jesosy malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsapetsaka amponay ao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsapetsaka amponay ao iroteny avy aminao itoetsapetsaka amponay ao. Falmerabatsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ny dia alarobia ity. Manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fianarana ny ten'Andriamanitra eto. Ny fahamarinan'ny tompo anay hanafaka antsika amin'ny tahotra, amin'ny ahiahy ary ihany koa hahatonga antsika toky azy hatrany. Lohanderantsika ny amin'ny lesona an'io hivavaka isika. Ny tompo Andriamanitra ilay nahary anay, ilay tia anay, ilay tsy mahafoy anay eo. Eto izay andray ny tenao indray, miteza ianao amela ny elokay sy ny fahotana rehetra. Ary tompo omeo zava-tsoa avy aminao izahay ka aoka tsy hitovy amin'ny teo aloha intsony fa hatoky anao be kokoa, hatoky ny fitantananao, hatoky ny teny fikasanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hivavaka mampisorona be. Ny vavaka nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:12 ny lava indrindra amin'ireo vavaka nataony izay voarakitra ao amin'ny filazantsara. Ny vavaka tamin'iray teo anatrihan'ny mpianatra izy nandritra an'ireo fotoana fohy farany talohan'ny isamborana azy. Napetrany teo an-tanany iray ny fiangonany. Tahaka nandrahana azy ho amin'izao tontolo izao ho toy ny fanomezan'Andriamanitra dia tahaka izany ihany koa no anirahany ny mpianany. Fantatr' Jesosy fa efa tonga ny fotoana hanombohany azy. Niandry ny fanomezam-boninahitra azy izy no sady nanohy naneo ny toetran'Andriamanitra arak'izay efa nataony nandritra ny fiainany manontolo. Efa nambaran'i Jesosy tany aloha ny fahefany ananany avy amin'iray. Aseho eto izany fahefany izany amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay an'ireo mpanaradia azy. Nampiseho ny fitiavana lalina tao amin'i Jesosy sy ny fiahiny an'ireo mpianany, ny vavaka mafana nataony ny mba hitariana azy ireo, ny mba hiarovana azy ihany koa eto amin'izao tontolo izao. Noho ny fandreseny dia tsy tokony hanana hery miasa mahataona ireo mpanaraka azy intsony izao tontolo izao, ny vavaka ho an'ireo mpianany satria fantany fa ho alan'izao tontolo izao izy ireo. Nangataka izy mba harovana amin'ny ratsy ireo mpianany na aiza honenan'izy ireo. Tsy ny harovana azy ireo ihany no ny nivavahan'i Jesosy fa ny hanamasinana azy ihany koa. Voatokana ireo mpanaradian'i Kristy ka tokony haneho taratra ny fahamasinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Voafoakan'izany fanamasinana izany ny fiovan'ny toetra izay tsy ho tanteraka raha tsy amin'ny fandraisana ny fahamarinana sy ny fanarahana azy, ny firaisana atao amin'ireo mpianatra ny vokatry ny fanamasinana. Rehefa hifarana ny vavaka nataon'i Jesosy dia nifantoka manokana tamin'ireo taranaka ho avy izay ino izy, izany hoe amintsika ankehitriny. Ny fanoritsoritana ny fifandraisana feno firindrana izay tokony hisy amin'ireo mpino, izany ny faratampony amin'ny fanelanelany nataon'i Jesosy. Miantso an'ireo mpino izy mba hananan'izy ireo firaisana tahaka an'izay misy eo aminy sy ny ray. Ankoatran'izany, tahaka ny tiavan'ny ray sy ny zanaka no hitiavany antsika ihany koa. Tonga Jesosy mba halalantsika ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra sy hanandramantsika n'izany
ary anehoantsika n'izany amin'ny hafa. Aokane zany atonga antsika hitombo finoana, hitombo fitiavana fa tsaro fa tahaka ny vavahan'i Jesosy nangatahany amin'iray an'ireo mpianan'ireo, dia tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny angatahan'i Jesosy amin'iray ny amintsika, ny mba hananantsika hery, mba hananantsika fiarovana, ary ihany koa mba hitoerantsika manjakariva amin'ny fahamarinana. Amen. Dia manitra tsara indrindran-danitra mbola misotro anao izay ny amin'ny fiahinao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitantananao, ratsy ianao dia very izay, ary miay anay mandrakariva ianao, eny fa anahy dia tsy hitanay maso ankehitriny kanefa tsapanay ny fiasanao. Dia mangataka aminao izay mba hanana fifandraisana bebe kokoa aminao, hanana fanandramana bebe kokoa aminao ihany koa, tsapanay indrindrandrindra fa lehibe ianao, aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.